Afatra ho an'ny mpino, ho an'ny kristianina eto Madagasikara, ho an'ny mpino eto Madagasikara, ho an'ny olona tsy fanatika eto Madagasikara. Afatra ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany. Efa lazaina fa 400 taona lasa izay. Izay mbola mistera aloha aminay fa tsy fantatray aloha na efa 400 taona na 400 taona aloha satria tsy hitanay izany aloha fa le boky fotsiny no hitanay. Fa le boky izany ankehitriny, raha azoko tsara mbola tsy tonga ety Ampototsofindra Malagasy le boky. Na dia 400 taona ary le boky nirotsaka teto ambonin'ny tany, dia mbola tsy tonga tany Ampototsofiny Malagasy ilay boky. Ka diso ve ny tenanay, ry kristianina havana, ry mpino malagasy, raha ampitanareo ny sombintsombiny amin'ilay boky nahidina teto ambonin'ny tany, ho an'ny mpino sy ho an'izao tontolo izao, diso ve ny tenanay, raha ny tenanay mba hiteny an'izany kely eto? Ary dia inona tokoa traminy moa? Izany boky ho resahanay sy ho tantaranay eto izany, fa dia boky manazava amin'ny maizina rehetra. Boky nahidina taty, boky farany izany, boky farany nahidina taty aorianan'i Kristy, zanaky Maria. Nahidina ho antsika amin'izao izany, ohatran'ny mahagaga le izy, tsy mahazatra ny saintsika sy ny finoantsika. Tsika mieritreritra hoe tamin'ny andron'ny tena dadabe Moïse, dadabe Abrahama, dadabe Jesosy ihany no niresaka tamin'ny olombelona ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany ka nandefa afatra mivantana. Tsia. Amin'izao androntsika izao, amin'izao andro zasy ianao izao, taorianan'ny kristianina, tamin'ny andron'ny tsy haiko iza moa ty, roi Dagobert moa le tamin'ny andron'izany, tamin'izany andron'izany no mbola nisy révélation, mbola niresaka tamin'ny olombelona ny zanaharan'ny lanitra sy ny tany. Mahagaga izany tompoko, mahagaga izany tompoko. Fa tena maro, izaho aloha mino an'izany, satria ity ary ilay sombintsombiny, ilay pouvoir mazika, satria dia pouvoir mazika tokoa ny religion, fa tsy sangisangy ary tsy kilalao, fa miantoka no avinao eto ambonin'ny zato tany sy any ambadiky ny fahafatesana miala eto ny religion. Ka izay ny tenanay, izay mahatonga ny tenanay mba mizara amin'ilay kristianina malagasy tsy mahafantatra an'izany atao hoe religion, tsy mahafantatra an'izany hoe magie, tsy mahafantatra an'izany hoe pouvoir, ary miresaka aminao mihitsy. Aminao mihitsy raha malagasy ty hafatra ty. Raha mbola lavinao ty hafatra ty raha malagasy, tsy avotra intsony ianao mandrakizay doria menina, ary mirehatra any amin'ilay afo be ianao. Satria tsy ahita intsony ianao boky sy teny ary soratra ohatran'ity tononoko aminao androany ity. Za sady poeta ihany moa le boky koa poezie ihany koa, dia fa ataontsika par poezie milay be le izy. Ohatran'ireny misité poezie ireny tsika, misité azy. Les Juifs ont dit, Osaïr est fils d'Allah.
Les chrétiens ont dit, le Messie est le Fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent insoumis antérieurement. Qu'Allah les tue, combien ils s'écartent. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme le Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'ils n'avaient reçu ordre que d'adorer une divinité unique. Nulle divinité en dehors d'elle, combien elle est plus glorieuse que ce qu'ils lui associent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah n'entend que parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des insoumis. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la religion de vérité pour le faire prévaloir sur la religion en entier, en dépit de l'aversion des associateurs. Yes, I. Zay le izy sokalaisany, zay le afatra enjana be avy any an-danitra manameloka ny tena vahoaka malagasy 30 tapa. Tsy haiko na 30 tapitrisa na 4 tapitrisa manaraka an'le kristianisme. De zay le cause manameloka ny kristianisme. Iza moa no tena kianiny am'izany, izy tsy ny teny hoe tsy hoe malagasy anginy kianiny am'izany raha ny tena eto, satria ny malagasy mety mbola tsisy teto na mbola tsy haiko. Fa amiko zany ny tena kianiny eto de le tandrefana namoroporona fivavahana mihitsy ny kianiny le Zanahary Allah eto e, avy amin'ny mpaminaniny. Rehefa namoroporona fivavahana zany le tandrefana raha olona de nandatsaka mpaminany, nandatsaka révélation Zanahary ny lanitra sy ny tany, de zay ny lazaiko anareo zay. Teronge averintsika tsikelikely le izy teo de tiniatsika tsikelikely ry kristianina avany sy ry vahoaka malagasy avany. Les Juifs ont dit Osaïr est fils d'Allah. Les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent insoumis antérieurement. Qu'Allah les tue, combien ils s'écartent. Zay zany de fa tena mazava be le izy. Melohan'ny Coran tanteraka zany eto. Melohan'ny Coran tanteraka, melohan'ny Islam tanteraka. Ilay doctrine milaza hoe le Messie est le fils d'Allah. Ohatr'izany ihany zany. Zany hoe inona moa zany ny filazan'izany? Ils imitent le dire de ceux qui furent infidèles antérieurement, qu'Allah les tue, combien ils s'écartent. Efa ohatr'izany ihany zany ny finoan'ny olona taloha. Ohatr'izany ihany. Ohatr'ohatran'le hoe le Messie est le fils d'Allah. Hoe ilay Messie dia zanak'Allah, zanak'Allah. Ohatr'izany ihany ny fivavahan'ny olona taloha, ny adalan'ny olona taloha. Ary de tena fahotana mahafaty izany zavatra izany. Qu'Allah les tue, izy combien ils s'écartent. Fahotana mahafaty ny filazana hoe
ilay Mesia dia zanak'Allah, na hoe Ozaira, raha ny jiosy zany ny teny hoe Ozaira ny zanak'Allah, ny kristianina ny teny hoe ilay Mesia no zanak'Allah. Izany ny zavatra volanin'izy ireo izy eo amin'ny vavany, arahan'izy ireo izy izay nataon'ireo tsy mpino talohan'izy ireo, hovonoany alany izy ireo izy satria dia tena misitaka tanteraka ny fahamarinana. Afatra zany tata, zany le atao hoe islam, zany le atao hoe Coran, zany le tsy tonga teto a Madagasikara raha tsy ny tenanay ny teny azy eto. Tsisy ny teny an'izany teto fa tsy ny tenanay dia teneninay le izy. Ao amin'ny Coran, amin'ny islam, ny filazana fa le Messie est le fils d'Allah, dia mitovy amin'ny adalàna sy ny finoana tsampy nataon'ireo teo aloha, ka dia zavatra fahotana mafaty amin'ny tena finoana, ka là le tiozy izy, combien il s'écarte. Ka izany, teniko izany ry vahoaka malagasy, ny tena vaovao mahafaly, raha tena de bonne foi nareo, zany ny tena evanjely, zany ny tena tenin'Andriamanitra vrai zany. Ary raha tena mino nareo ka manaraka an'izany ary za manantena hatreto fa hanaraka an'izany ianareo satria nareo mpino izy nareo ko, dia inona moa ny tsy hinoanareo an'izany kozy madio be zany, dia mitoy ihany le kozy. Ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'ils n'avaient reçu ordre que d'adorer une divinité unique. Nulle divinité en dehors d'elle, combien elle est plus glorieuse que ce qu'il lui associe. Atikatsika amin'ny teny malagasy kely. Sasy adikatsika fa tonga dia fa zavaitsika. Ils ont pris leur docteur et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'ils n'avaient reçu ordre que d'adorer une divinité unique. Natsangan'izy ireo izy ny dokteran'izy ireo sy ny moaninan'izy ireo, ary ilay Messie, zanaky Maria, ho tompo ivelany Allah, kanefa mibaitro ny menan'izy ireo izy dia tsy hanompo, afa-tsy zanahary tokana. Tsy misy ny zanahary ivelany akoatra azy. Avo loatra ny voninahiny no ireo izay afangaron'izy ireo aminy. Tsy haiko hoe misy akoatra amin'ny malagasy amin'izao 2026 zao ve? Ny destinataire kokoa an'izany afatry ny alikoranina sy afatry ny islam zany. Misy akoatranao ve? Misy akoatranao ve? Amin'izao 2026 zao, zay le lazaiko hoe ty alikoranina ty ohatry ny karazana ancien testament, fa ancien testament amin'izao fotoana izao, zany hoe le vrai testament, le dernier testament, matoa zany ny koziny. Ka zay le koziko hoe zaniko, misy akoatran'ny malagasy, ny firenena malagasy ve? Desti no inona moa zany? No natolotra an'izany teny zany. Ny destinataire an'izany mesazin'Andriamanitra zanahary ny lanitra sy ny tany zany. Misy akoatranao pino ve? Zay ny koziko, za suis certain.
Fa raha tsy hino an'izany ianao dia efa tsy nininona intsony ianao, dia izay ilay maharotika sy potika anao sy ny firenena ary ny tany tontolo. Ty hoa le cause, tsy mbola tonga teto dako ty na tany ampoti-tsofinao fa tonga dia za rasta andefanao andeha amin'le mesazy anao ankehitriny tato. Nahoana tokotra moa eo le izy. Ils ont pris leur docteur et leur moine ainsi que le Messie fils de Marie comme Seigneur. Nasondrotro ry zareo ho tompo ny dokteran'izy ireo sy ny moaninan'izy ireo izy ary ilay Messie zanaky Maria. Nasondrotro ry zareo ho tompo ivelan'ny Allah. Kanefa ozy izy mibaiko nomenany zareo dia anompo tompo iray, anompo zanahary tokana. Dia inona ny zavatra mazava, ny zavatra inona ty izy? Nulle divinité en dehors d'elle ozy izy, tsisy zanahary ankoatra azy izy izy. Combien elle est plus glorieuse que ce qui lui associe. Tahaka ny ahoana moa ny voninahiny izy no ireo izay afangaron'izy ireo aminy. Zay fotsiny le izy. Zay le finondison'ny vazahany etiny teto dia mbola velona tsara eto mihitsy. Dia izay ny fototry ny tena fahaverezany eto sy fahampotehany eto, tsy handroso mihitsy eto. Nefa raha manaraka an'izay fotsiny ny eto Madagasikara dia lasa paradisy Madagasikara. Ary avy noho izao tontolo izao, avy noho salamo, zany salamo manaraka an'izany. Tiako tenena le salamo sunita. Ny sunita tsy manohatra anazy hoe mandinika texte ohatr'izany fijeriko azy a. Tsy manenjika anjary lerony aloha so bediny lerony anjay vononjy lerony eto a. Fa ny anaty tena resaka tena finom-baovao tena zany le vaovao mahafaly. Ny raisinareo ho tompo, ny dokteranareo sy ny moaninanareo. Eo le hoe mon père, monseigneur, pasteur, vadiny pasteur, révérend. Lasa reny le tompo. Ny katolika moa zany ny tena tonga dia miharihary be, tena anaraka daholo ny sasany. Eo amin'le mon père, monseigneur. Misy dikany daholo zany fa tsy tenitenenina foana sanatria ainsi que le Messie ozy izy fils de Marie, sy ilay Messie zanaky Marie dia nasondrotra ho tompo, ho Seigneur, ho zanahary en dehors d'Allah, ivelan'ny Allah, akoatran'ny Allah. Kanefa ozy izy mibaiko nomenany zareo dia tsy hanompo afa-tsy tompo tokana, zanahary tokana, Allah tokana. Zay fotsiny le fototra aharava amin'ny Madagasikara sy aharava andehanany sasany any amin'ny hafobe. Lasa Jesoa Maria indray, ilay Messie zanaky Maria indray no lasa tompo sy zanahary ve raha olona dia. Akoatran'izay dia topoina hatramin'ny papa, monseigneur, ny évêque, prêtre, tsy haiko, pasteur, topoina angery eny ataoko tompo. Raha tsy izany ve ho ray masina, raha tsy izany ve ho monseigneur, raha tsy izany ve mon père, raha tsy izany ve ho saint père mihitsy ara ozy izy ny sasany. Dia ny hafarany lasa Messie zany hoe kritika ny kristianisma rehetrarehetra hatramin'ny voaloka hatramin'ny farany ty zavatra avoakan'ny Coran sy avoakan'ny Islam ity. Satria diso tanteraka le kristianisma rehefa maty Kristy taty aoriana. Lasa Kristy no lasa Andriamanitra zanahary, lasa papa no lasa zanahary latsaka tany. Satria hono mandova amin'ny Piera sy mandova ny Kristy, dia Kristy no nasondrotra ho zanahary dia lasa zanahary koa papa, dia lasa zanahary koa évêque, dia lasa mon père, ny père dia afaka manala fahotana. Dia ry pasteur moa zany tsy fantatro intsony hoe tovitovy amin'izay ihany, satria za zao tsy pasteur. Za zao raha hanangana an'izany tena communauté masina izany dia ny Coran.
Centre de la religion fa tsy za mihitsy, fa jereo any am-piangonana fa tsy ny boky sy ny anina ny centre de la religion, tsy ny boky masina sy ny baiboly sy ny coran, fa pastera na mopera, lasa minomino foana, lasa mino santy. Zay zany ny atao hoe coran sy islam sao dia tsy fantatrareo le izy. Ary za tonga dia nino zato isan-jato an'izany, ary za mino fa raha tsy mino zato isan-jato an'izany nareo sy ny malagasy dia taraiky. Nefa raha mino azy zany le hoe quito double, raha tsy mino ny gasy dia taraiky. Raha mino ny gasy dia champion du monde de tous les chez l'international zany le izy, de mondial. Tena sérieux zany koa zany. Surtout moa koa hoe zany fivavahana sy finoana zany ny asondrotra ho lalam-panorenana, satria araka ny koziko hoe finoana dia natao amin'ny fanjakana aloha voalohany indrindra, zay vao natao amin'ny vahoaka, tsy natao amin'ny tsirairay, fa natao amin'ny fanjakana ny finoana. Vao mivoana amin'izay ianao dia fa 666 ianao zany. Raha tsy ataonao amin'ny fanjakana ny finoana fa ataonao tsy fantatro, tsarotsaromana fotsiny. Zany le mystera, zany avoakako eto zany fa sao dia tsy kopy avoakako ny aka, zay le izy. Any ny mysterin'ny islam zany. Tohizako ihany le poezia an'le izy. Teo aloha zany dia efa mazava be. Raha vao hoe Kristy zany ny asondrotra Zanahary dia 0/20 zany. Na hoe zanak' Zanahary dia efa 0/20 zany. Na hoe olombelona no lazaina fa hoe monseigneur sy mon père saint père, 0/20 zany. Tsy haiko hoe aty amin'ny 2026 hoe malgré ny progrès technique, ny universitaire sy ny blabla, ny professeur sy ny docteur, ny tsy haiko tsony ny be voninahitra sy ny be galona, dia mbola tsy takatry elisany any zany kaozany lasitra zany. Tsy azoko. Ahoana moa isan'ny androso mandrakizay? Écrit noir sur blanc zany dans le Coran depuis 1400 ans. Fa maninona ny androany vao heninao zany avy aty amiko, tsy haiko hoe midotsana be ve zany le réseau sa hoe ahoana. Ako ziko androany aloha le izy, satria izay le kopiko hoe solution anao sy solution amin'ny firenena, veriko ihany. Natao amin'ny fanjakana aloha voalohany indrindra ny finoana. Fa tsy hoe sarahana ny finoana sy ny fanjakana, ça veut dire 666 mon frère, mon ami. Tohizako le hafatra. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah n'entend que parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des insoumis. Zany le lumière d'Allah zany ry le Zanaharinao malagasy. Zaho tena mino fa le malagasy mino any Zanahary tsy hita maso, nahary ny lanitra sy ny tany, fa diso le finoana ny fahanandalitra izy. Dia ankehitriny aho zany hiantso azy, ity le tena fivavahanao raha malagasy io, raha tena mpino vrai ianao. Raha vao difon'izay ianao dia c'est fini. Taraiky tanteraka ianao sy Madagasikara, na eto na any ambadiky ny fahafatesana, raha vao midila an'ity afatry ny Alcorane, afatry ny Islam ity. Ils veulent éteindre, hozy izy, la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah n'entend que parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des insoumis. Dia araky ny tenin'ny Kristy dia efa tanteraky izany teny izany ankehitriny izy. Miparachever ny lumière any Allah za zao amin'ny malagasy, sy amin'izay olona mba tratran'ity message ity. Miparachever ny lumière any Allah, satria lumière any Allah, lumière any Zanahary ny lanitra sy ny tany zany apitako zany. Apitako amin'ny olombelona sy amin'ny malagasy, sy aminareo, sy amin'ny mpino. Dia zay. Tsy afaka hiteny intsony nareo izay naheno an'ity message-ko ity hoe
Tsy nalala an'izany zay na tsy naheno an'izany Coran zany zay, tsy nafantatra an'izany Islam zany zay, tsy naheno an'izany zay, ahoana moa zay mino tsiny? Androany aho zany de fa tonga de fa manao magie kely aho, zay leko azika hoe magie tena tadidio tompoko fa magie zao ataoko zao ary magie zany atoloko anareo zany, satria herin'ny tsy hita maso, paranormal, fa magie blanche izy fa tsy magie noire mazava ho azy. Zany le secret faratapony zany ho an'izay tena kopy, zay tena pino tonga de kopy an'izany, fa raha vao tsy kopy an'izany ianao dada tonga de taraiky ianao, za mbola mikoza anao an'izany. Raha tsy mamy aminao zany tenin'Andriamanitra zany de fa very ianao baba. Fa zany le tena secret, tsy FFKM zany baimina. Ary tsy resaka blabla zany fa tonga de mivantana be zany avy amin'ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, ary ny tenanay aloha de mino ary nino, ary mbola mino. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la religion de vérité pour le faire prévaloir sur la religion en entier, en dépit de l'aversion des associateurs. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la religion de vérité pour le faire prévaloir sur la religion en entier, en dépit de l'aversion des associateurs. Tsy nanadino antsika zany Zanaharin'ny lanitra sy ny tany raha olombelona, ka hoe tsy nandefa mpaminany hanafatra antsika amin'izao andro faran'izao. Izany de zany le tena hafatra na ho antsika zany amin'izao andro faran'izao. Zay leko azika hoe zay tsy maheno an'izany de fa tsy tonga ny Zion mandrakizay, tsy fikan'lahy eo bainina. Izy no nandefa amin'ny mpaminany ozy izy, miaraka amin'ny direction sy ny religion de vérité. Pour le faire prévaloir sur la religion en entier, en dépit de l'aversion des associateurs. Ny Islam ny religion faratapony eto ambony tany, zany zavatra teneniko anareo zany. Ary ny Coran, ny mesazin'ny Islam nalefa ho an'izao tontolo zao. Mba zay ny Islam nalefa ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, de ny Coran ny mesazin'ny Islam zany teneniko anareo zany. Mba ho religion faratapony eto ambony tany, n'inona religion foroniny lisany eo de ny Islam faratapony. Voasoratra ato zany. Tsy zany namorona an'izany rehetrarehetra zany, ary mbola dika teny frantsay satria zaho tsy mahay arabo. Zany hoe mahadika ny tiana lazaina ihany ngamba zany fa mino zato isan-jato any. De inona moa zany no tena tonga de fean'izany zavatra rehetrarehetra zany? Ny fean'izany rehetrarehetra zany dia misy boky, misy mystère, misy secret tsy fantatrao malagasy io, zay tena manazava ny fivavahanao sy ny finoanao. Raha tena mino ny hery tsy hita maso ianao ary mino ny Zanaharin'ny lanitra sy ny tany, zay no lazaiko zay. Ary tsotra le izy, mifanohatra amin'io anao amin'izao io. Raha Jesoa ny Zanaharinao, Tomponao, Andriamanitrao, raha hozononao Zanahary fa hoe Jesoa ny zanak' Zanahary, de le mifanohatra amin'izay ny tena izy. Allah ny Zanahary fa tsy Jesoa. Ary Allah tsy niteraka, na Jesoa na iza na iza. Zay le izy zay. Zany hoe il suffit d'un pas de l'enfer au paradis, des ténèbres à la lumière. Il suffit d'un pas, un seul pas, tsisy dikan'izany. Mbola be da be ny zavatra hainareo lalina be noho izany resahako zany raha ny fijeriko azy, fa ny tsotra kely ohatry zany. Un pas zany sisa tsy mahatonga amin'ny malagasy, aleoko ny malagasy mihitsy ny resahako eto, satria ny malagasy mbola tsy mahalala an'izany zavatra resahako zany. Zay fotsiny secret amin'ny fiainana zao tontolo zao. Zay fotsiny secret amin'ny fiainana raha malagasy avako.
raha kristianina havako. Zay ny atao islam, ro musulman havako. Sombitsombiny ihany zay alefako androany aloha, fa anjaratsika mieritreritra sy misaina hoe hanao an'le dingana ve, de araky ny kosivy hoe ny religion de magie. Ty tsy hita maso ny fiantraikany, ary tsy hita maso le inoana, zavatra tsy hita maso ny inoana. De magie tapiny ahoana? Magie mi-influencer ny fiainanao, ray manontolo amin'ny maha olombelona anao, mireguler ny maha olombelona anao rehetrarehetra, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny anao matory amin'ny alina, mandrapatapitry ny ainao sy mandra-piala anao eto. Magie blanche le izy, misy fombafomba le izy, misy rituel, misy fadifady, ary indrindra araky ny koziko ho an'ny fanjakana le izy aloha voalohany indrindra, fa tsy hoe ivela amin'ny fanjakana, ivela amin'ny fitondrana amin'ny firenena na ivela amin'ny fitondrana amin'ny fanjakana. Averiko faraparany le izy ngamba raha ny tena mariny, de vita kely indray aloha le afatra kely. Les Juifs ont dit Osaïr est fils d'Allah. Les chrétiens ont dit le Messie est le fils d'Allah. Tel est ce qu'ils disent de leur bouche. Ils imitent le dire de ceux qui furent insoumis antérieurement. Qu'Allah les tue, combien ils s'écartent. Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'ils n'avaient reçu ordre que d'adorer une divinité unique, nulle divinité en dehors d'elle, combien elle est plus glorieuse que ce qu'ils lui associent. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, alors qu'Allah n'entend que parachever sa lumière, en dépit de l'aversion des insoumis. C'est lui qui a envoyé son apôtre avec la direction et la religion de vérité, pour le faire prévaloir sur la religion en entier, en dépit de l'aversion des associateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, wallahu akbar.